Nomery toko faha 6. Lalàna ny amin'ny hanambadia ny zazavavy mandova zaratany. Dia nanatona ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny fokony taranaky Gileada, zanaky Makira, zanaky Manase, avy tamin'ny fokony taranaky Josefa, ka niteny teo anatrehan'i Mosesy sy ny lehibe lohan'ny fianakaviana tamin'ny zanak'Israely ka nanao hoe: ianao tompoko lahy efa nodidiny Jehova hizarany tany amin'ny filokana ho an'ny zanak'Israely, ary ianao tompoko lahy efa nodidiny Jehova hanome ny zarantan'ny Zelofada rahalahinay ho an'ny zanany vavy. Koa raha manambady ny zanakalahy ny firenena sasany amin'ny zanak'Israely ireo, dia hesorina amin'ny an'ny razanay ny zarantaniny, ka hanampy ny zarantaniny firenena izay hatoniny, dia hesorina amin'ny zarantaninay izay azonay tamin'ny filokana izany. Ary raha tonga ny jobily ny zanak'Israely ny zarantaniny, dia hanampy ny amin'ny firenena izay hatoniny, ary ny azy dia hesorina amin'ny zarantanin'ny razanay. Ary Mosesy nandidi ny zanak'Israely araka ny tenin'i Jehova ka nanao hoe: marina ny tenin'ny firenena taranaky Josefa. Izao no teny izay andidiny Jehova ny amin'ny zanakavaviny Zelofada. Aoka izy hanambady izay tiany, nefa ny ao amin'ny fokony firenen'ny razany ihany no hovadiny. Dia tsy hifindra maso ny zarantanin'ny firenen'ny zanak'Israely, fa samy ho eo amin'ny zarantanin'ny razany avy no hipetrahany zanak'Israely. Ary ny zazavavy rehetra izay mandova zarantany eo amin'ny firenen'ny zanak'Israely dia hanambady ny anankiray ao amin'ny fokony firenen'ny razany ihany, mba hanana ny zanak'Israely rehetra ny zarantanin'ny razany avy. Ary aoka tsy hisy hifindra maso ny zarantanin'ny firenena samihafa, fa samy ho eo amin'ny azy avy no hipetrahany zanak'Israely. Arak'izay efa nandidiny Jehova ny Mosesy no natao ny zanakavavy ny Zelofada, ka Mahala sy Tirza sy Hogla sy Milka ary Noa zanakavavy ny Zelofada, dia samy nanambady ny zanaky ny rahalahin'ny rainy avy. Izay avy tamin'ny fokony taranaky Manase, zanaky Josefa, no nivadiny ireo, ka dia nitoetra teo amin'ny firenen'ny mpianakavin'ny rainy ihany ny zarantaniny. Ireo no didy sy fitsipika izay nandidiny Jehova ka nampitondrainy an'i Mosesy ho amin'ny zanak'Israely teo Arbota Moaba, teo amoron'ny Jordana tandrifin'ny Jeriko.